La 4G Batelma vous présente Nivava. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome, Batimax. La qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Vita Malagasy. Presto. Maman kokoa. Fitonjato ariary. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Ankoatran'ireo resis miisa efatra miampiraika amby folo indray ireo zandary namoana autorisation de poursuite no ilatranga fikasana ifofony an'ny filoam-pirenena sy ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony. Apetraka fiainao ampelantanan'ny fitsarana malagasy ny raharaha ho ny masivo frantsay monina sy miasa eto Madagasikara. Tonga androany tena seramam-piaramanidina ivatan'ny vaksiny Johnson manodidina ny 3 dose izay fanomezana avy amin'ny États-Unis. Tsy mbola fantatra kosa hatretony lamina amin'ny fitsinjarana izany. Miroso ny fanombohana ny fantanterahana ny tetikasa projet d'aménagement et de développement des abords de la rocade nord-est. Totosa androany fanaovatso ny fifanarahana mahakasika izay ny MATP, ny AFD ary ireo commune telo ka ny commune Antananarivo renivohitra, ny commune Ambomangegela ary ny commune Ankadikely Lafy. Miamaro ireo tanora miankin-doha amin'ny tsindrona zava-mahadomelina any amin'ny faritra Atsinanana ka manomboka amin'ny 4 alina ariary ny vidianan'izy ireo ny 1 grama amin'ny izay zava-mahadomelina izay. Maresaka iraisam-pirenena miamrongatra ny Covid-19 variant Delta any Espagne ankehitriny. Miditra amin'ny 5e vague izy ireo na eo aza ny fanafainganana ny fanaovam-vaksiny. Hiatrehana izany nisy ny fipetranapetraka ny gouvernement any an-toerana. Ny andinireo vetra. Talata fafito amby roapolo ny volana Jolay taona 2024 manantona ny araba topoko lasy topoko vavy tonga soa eto anatin'ny fampalalam-baovao ny Akolo TV araka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia ankoatran'ireo resis miisa efatra miampiraika amby folo indray ireo zandary namoana autorisation de poursuite no ny tranga fikasana amon'ny filohan'ny Republika sy ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony. Apetraka feno eo ampelantanan'ny fitsarana malagasy ny raharaha ho ny masivo frantsay monina sy miasa eto Madagasikara gaeto Andriatsilava. Mitoy ny fanadihadiana manoloana ilay fikasana ifofony ainy ny filohan'ny Republika ny Madagasikara sy ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony. Ankoatra ireo zesis misy efatra zandary misy saraka amby folo ihany koa namoana autorisation de poursuite. Ka tena misy zany io ankety atao zao io misy mpitandro filaminana atsona, misy mety mpanao politika nga tsaiko, mety misy olotsotra, mety misy mpandraraha atsona fa zay rehetra voakasika ao anatin'le zavatra voatenitendretra zany dia amarinina daholo atao fanadihadiana daholo. Gendarme zesisa aloha dia misy tsisy zay anafenina an'izany satria nisy ifandraisany tamin'le olona zany. Misy koa mbola misy gendarme hafa koa ny ordre de poursuite dia efa nisomiaviko teo misy maromaro izy teo tsy tadidiko eo amin'ny 250 ny ordre de poursuite zany autorisation de poursuite moa fiteny aminazy nisomiavina itenenina zany hoe aleo mifanadihadiana andeha tsy hoe ianao koa inge rehefa tondrona dia meloka fa ny fanadihadiana dia ny fitsarana no manamarina an'izay rehefa avy eo satria mety hoe ianao ary voatononao raisiko ohatra fotsiny zany voatononao anatiny ianao andeha hamonina ny filohan'ny Republika ny olona mitangorongorona amin'io dia tena tao anatin'ny nalalan'io ve ianao zay fantena mipetraka raha zay moa izy tafiditra ao anatin'ny fanadihadiana atao dia tsy afaka ianao raha ohatra ka nampidirin'le olona fotsiny ianao ao anatiny satria hoe mety hita ny fangalana vaovao na hanaovana zavatra dia anjaranao amin'ny fanadihadiana zany zay voakasika no manao an'izay. Mety hoe zavatra mety nisy koa zany fa azo tenenina zany mety hoe lazaina fa hoe nanao chauffeuran'le olona tafiditra amin'io fotsiny nidiran'le gendarme dia anjarany anketiny manavaka an'izay hoe chauffeur fotsiny sasaka ao ampiasainy amin'ny zavatra hafa satria gendarme G6 io zany gendarme G6 zany dia unité d'élite zany. Raha hitady chauffeur ianao tsy any amin'ny gendarme G6 ny hitady chauffeur fa be dia be ny chauffeur ohatra zany zay teneniko zay. Araka izany tsy maintsy hanaovana fanadihadiana avokoa ireo rehetra mifandray tamin'izany
na mpanao politika na mpandrara na olo-tsotra sy mpitany filaminana. Mahakasika ireo teratany frantsay mizaka ny zopirenena malagasy misy saroa apetraka eo ampelantanana ny fitirana malagasy ny raharaha ary andrasana ny vokatry ny fanadihadiana mandeha amin'izao fotoana. Hoy ny mpanolontsaina voalohany eo anivony ny mahazoivo frantsay monina sy miasa eto Madagasikara. Alors sur ce dossier, nous respectons totalement mahakasika io raharaha io ajaina tanteraka ny fisotro ny fanadihadiana ataon'ny fitsarana malagasy. Misy ny fanadihadiana izay ataon'ny zandary sy ny polisy malagasy ary miandry ny vokatra izany fanadihadiana izany izahay. Ny asan'ny masoivo araka ny fahafantatrareo ary no ny fangatahany fianakaviany ihany koa dia ny mitondra tohana sy manara-maso amin'ny alalan'ny fifanarahana tany Vienne izay azo lazaina fa izay no tena zava-misy satria nome ny procureur général ny Madagasikara alalana hitsidika ireo olona iroa ny consul général androany. Araka izany tsy misy fanazavana fanampy no omena androany. Tsy ahivoko anareo hatrany fa ny fanadihadiana ny fitsarana malagasy izay atsainay tanteraka ary andrasanay ny mety ho vokatra izany. Et que nous respectons totalement et nous sommes à l'écoute naturellement des suites de ce processus. Mahakasika ny mety hisy fifandraisana amin'ny famatsiana arabola hafa nanamafy hatrany ity mpanolontsaina voalohany ity fa ny fanadihadiana no ahafantarana ny marina rehetra momba izany. Ah, nous n'avons strictement aucun commentaire à faire sur ce sujet, je le répète. Tsy manana fanazavana mikasika izany zahay. Averiko ihany anjaran'ny fitsarana malagasy no manome ny vokatry ny fanadihadiana ataony noho ireo porofo izay efa voangony. Mazava araka izany fa tsy hiditra amin'ny dingany efa natomboka io izahay ary miandry hatrany ny vokatra izany. Malgache et nous sommes encore une fois à l'écoute de ces conclusions. Andrasana araka izany ny fivoaran'ny toedrara mahakasika iny fikasana ifofony ain'ny filohan'ny repoblika sy ireo tompona andraiki-mpanjakana ambony iny. Andrasana ihany koa ny vokatry ny fanadihadiana mahakasika izany. Androany tonga nanatitra fitaovana ahafana manatsara ny fanaovana fanadihadiana sy ahafana miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ho an'ny zandary ny frantsay. Fitaovana izay mitetina sy folo tapitrisa ariary. Nisy araka izany ny fanaovana sony fiaraha-miasa ahafana manatsara ny fifandraisana eo amin'ny frantsay sy Madagasikara eo anivon'ny zandarimariam-pirenena. Mbola mitoy ny fanadihadiana sy famitorana rehetra mahakasika n'iny raharaha iny. Fa naneho ny heviny ihany koa mahakasika izany jeneraly iray izay efa nisotro ronono izay manam-pahaizana manokana mahakasika ny fiambenana filoham-pirenena Henri Florio. Mbola mitoy mandrak'androany ny fanadihadiana sy ny famitorana lalina mahakasika ilay fikasana ifofony ain'ny filoham-pirenena. Ankoatr'ireo efa vokatra efa azo teo aloha, mbola mitoy hatrany ny famitorana sy ny fanadihadiana mahakasika izany amin'izao fotoana izao. Manoloana io, nanamafy ny jeneraly Rabarsoranto izay manam-pahaizana manokana mahakasika ny fiambenana ny filoham-pirenena. Ity farany izay efa nisahana izany nandritra ny fotoana nitondra ny filoha teo aloha Didier Ratsiraga. Fa azo heverina fa misy ireo nametrahana andraikitra eo akaikin'ny filoha no miray tendro amin'ity raharaha ity. Azo avelavela fotsiny dôla ravana fa tsy maintsy asiana fandinihana ny amin'ny fiarovana ny filoham-pirenena. Ka io dia tsy maintsy atao io zavatra io ary ny olona ampanaovana an'io dia afaka milaza aminareo tsy hoe reare tena nampanaovana zany fa misy tsy olona tsy apetrapetraka fahatany fotsiny amin'izao fa misy fanadihadiana ihany koa be alohan'ny iantsona n'le olona iasa amin'le fiarovana filoham-pirenena zany tsy misy fanadihadiana ao anatiny hoe iza marina moa io avy izy io inona ao tany zany zavatra zany zany mila olona atokisana zany matetika sanatria hoe tonga any amin'izay le hoe famonoana ny filoham-pirenena zay fahafatesana filoham-pirenena zay hoe nisy namono tsy aveza fa matetika dia avy ao anatiny ao akaiky eo ihany no misy voavadiky ny sasany dia tonga amin'izay zay lafin-javatra zay ohatrany Jodasy ihany io. Ankoatr'io, tsy tokony hanitatra ny fanaparitaham-baovao tsy mari-potitra sy tsy hatana porofony rehetra fa tokony ho tony ary andry ny valin'ny fanadihadiana sy ny famitorana. Aoka tsy horitina lavitra le izy fa avelao ry zareo efa napendraketina n'izany amin'ny alalan'ny fanadihadiana sy ny fitondrana n'izy amin'ny fitsarana sy ny vokany izay ihany no andrasantsika. Marina tokoa fa tsy azo atao tompotrano miono amin'izany ny vahoaka. Kanefa kosa
aoka tsy ho ataotsika hoe tsy hororitina lavitra le izy rehefa mba mahenotsika zany misy zavatra mivoaka de samby resaresaky eny ihany fa aza hororitina fa avy aloha fa efa misy tompon'andraikitra ho olona nianatra ary azoko razana mihitsy mahay an'izany manao fanadihadina sy manao ny fitsarana gasika an'izany. Nanamafy hatrany ity manamboninahitra misotro ronono izay manampaizana manokana amin'ny fiambenana ny filoham-pirenena ity fa anisan'ny ilaina ny fanamafisana bebe kokoa ny fiambenana ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao fa ao ihany koa ireo androm-panjakana maro samihafa. Tsy mankasitraka sy tsy manaiky ny fikasana amony mpiray-tanindrazana sy fanakorontanana firenena ny CFM raha ny fanambarana izay navoakan'izy ireo tamin'ity androany ity. Miantso ny vahoaka malagasy ho tony ihany koa izy ireo ankehitriny. Abraham Randriamanana. Manoloana ny toetra iray izay manohitohina ny fiandrianam-pirenena ankehitriny namoaka fanambarana ny teo anivon'ny CFM na ny Conseil du fampihavanana malagasy mikasika ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny eritreritra fifofonany an'ny mpiray-tanindrazana. Tsy eken'izy ireo ihany koa ny paikady rehetra na avy ato anatiny na avy any ivelany entina nakorontanana ny firenena. Nanamafy ny Conseil ny fampihavanana malagasy fa mpifaninana ny mpanao politika fa tsy mpifahavalo ary tokony ho alavirina ny fifankahalana sy ny fifampiatsiana amin'ny alalan'ny fihavanana sy ny fifanankalozan-kevitra ho famahana ny olana rehetra. Manintana ny vahoaka malagasy ho tony ary hitandro ny filaminana ny eo anivon'ny CFM amin'ny fiandrasana ny valin'ny fanadihadiana tanterahin'ireo tompon'andraikitra isan'ambaratonga ny mikasika ity raharaha ity. Avelantsika makasika an'iny raharaha iny fa tonga androany teny seramam-piaramanidina ivatony vaccine Johnson mandidina ny 3 hetsy dozy izay fanomezana avy amin'ny États-Unis. Tsy mbola fantatra kosa hatreto ny lamina amin'ny fitsinjarana izany hiona saina. Nigadana teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena ivato io ariva io ny vaccine Johnson & Johnson. Misy 572 sy 3 hetsy avy amin'ny fanjakana sy ny vahoaka Amerikanina. Araka ny fanambarany fanjakana Amerikanina ny anome vaksiny misy 12 tapitrisa ho an'ny Afrika, androany no tonga ny anjarany Madagasikara. Vaksiny izay toy ny fanohanana ny fanjakana Amerikanina ny Madagasikara amin'ny fiatrehana ny valanaretin'ny COVID-19. It's just one example of a partnership. Izay mampiseho ny famafisan'ny fiarah-miasa amin'ny gouvernement malagasy sy ny fahavolonana iara-iasa vahoaka malagasy ity fanomezana androany ity. Nandritra ny valanaretina dia miara-miasa akaiky tamin'ny gouvernement malagasy toy ny mpirahalahy mianala États-Unis hiara ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara. Mitetina $5 tapitrisa ny famatsiam-bola noho ny amena izay nomeny États-Unis hamohanana ny gouvernement malagasy manoloana COVID-19. Nanampy koa tamin'ny famatsiana sy ny fanapariana ny vaksiny ny États-Unis ary mitentina $10 tapitrisa ifandraisany anjara tamin'ny fandaharana asa nanomezana toana ara-bola dia nitosika famely izany izay nanohanana ireo fianakaviana marefa tamin'ireo tanan-dehibe tena voamafy mba ahazoan'izy ireo amin'ny sakafo ampy. And the most infected areas had enough to eat. Amin'ireto vaksiny 572 sy 3 hetsy ireto, olona misy 370 sy 907 sy 7 sy 2 hetsy no heverina fa hisitraka izany raha nambarany tompon'andraikitra avy amin'ny ministera ny fahasalamana. Tafiditra hatrany ao anatin'ny inisiativa COVAX izao hetsika izao. Andrasana kosa ny rindran-damina amin'ny fisitrahana izany. Mbola mivory ny komity izay hijery hoe ahoana no iza no hisitraka mety eo amin'ny 3 hetsy latsaka kely zany no hisitraka vaksiny. Ny vaksiny moa zany dia vaksiny à une dose. Zany hoe indray mandeha mipaka ihany dia vita. Afantatsika efa tamin'ny herinandro lasa dia nisy le fanosoniavana fifanarahana tany avoloha niaraka amin'ny Banque mondiale. Izy nefa navonina nomeny antsika $100 millions ho ampiasaina amin'ny fiarovana amin'ny valanaretina izay mahazo antsika ity. Ka mazava ho azy zany fa ho ampiasaina amin'ny fividianana vaksiny ny ampanio rehefa vita no hoe ny fanomezana. Tonga nitsena ny vaksiny teny ivato tamin'ity androany ity nitalainy kabinetra eo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika, ny ministry ny raharaham-bahiny, ny sekretera jeneraly ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ary ny solotena maritry ny UNICEF. Mbola nitaolany ary kosa ny ministry ny fahasalamana antony tsy nahatongavany tamin'ity fotoana ity raha ny fampitam-baovao voaray. Tanjo ny fitondram-panjakana malagasy, ny anao vaksiny ny olona 12 taona no mihoatra, izany eo ny 50,500 ny vahoaka hatramin'ny taona 2020.
Mandidina zay Covid-19 izay hatrany dia ranotatitra izay navoaka ny ministera tompona andraikitra tamin'ity andro ho any ity valo ny tranga vaovao 7 ireo sitrana soamanjara ary rainy nodomandry 23 kosa ireo mbola ao anatin'ny forum grave. Nanizantsika ny vaovao dia morosy ny fanomboana ny fanatanterana antikasy projet d'aménagement et de développement des abords de la rocade nord-est totosy sandroany fifanaovatsy ny fifanarana mahakasika izay ny arahany MATP ny AFD ary ireo commune telo ka ny commune Antananarivo renivohitra, commune Ambohimangakely ary ny commune Ankadikely ilafy miantarandrianay. Anatsarana ny drafim-panajariana amin'ny lalana rocade nord-est ampiarina ato anatin'ny 420 volana ny padarina na ny projet d'aménagement et de développement des abords de la rocade nord-est tetikasa izay arahan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ny mpiara-miominantoka AFD miaraka amin'ireo commune telo voakasika tontosaina. Amin'ny drafim-panajariana zany plan d'urbanisme de détail dia fitaovana hoentiny reto namana be ny tanàna reto mandrindra ny fivoaran'ilay tanàna amin'ny faritra voafaritra anankiray. Isan'izany zany amin'ity fanaovatsiny ity ny lalana rocade ny arivo iny. Anana fitaovana izy ireo ahafahany mandrindra sy mametraka viana amin'ny fampiasana ny tetikasa iny mba ho tetikasa ny tera-bokatsoa ho an'ny rehetrarehetra, tsy ho an'ny fanjakana ihany fa ho an'ireo tompon-tany manodidina eny koa. Satria tsara ny mamaritra ny hoe aiza sy aiza amin'ny faritra arabe mibudana voavitiny ny fotodrafitrasa tokony apetraka, na io fotodrafitrasa mpamokarana na fotodrafitrasa iombonana na io fotodrafitrasa atao hoe manokana ho an'ny olona tsiraray avy laniny. Raha mijery any ivelany amintsika dia hitantsika fa rehefa misy lalana mikodana ohatreny na misy tanàna rehetrarehetra dia misy fepetra ara-panajariana ny tany na ara-pananganana trano izay mazava tsara dia izay no mba ezaka sy viana tian'ny fanjakana ho apetraka iarana miara-miasa amin'reto commune reto amin'ny fametrahana an'ireny fotodrafitrasa kely sy fanaovana an'izao drafim-panajariana. Isan'ny tanjona ny amehezana ny fampiasana ny tany hifanaraka amin'ny laharam-pahamehana ny fanatsarana sy fanavaozana fotodrafitrasa efa misy ihany koa. PADARN a comme ambition d'être la première zone d'aménagement intégrée urbaine dans le cadre tanjon'ny PADARN dia ny ampiarana ny drafim-panajariana anatin'ny fanatanterahana ny zaka na ny zone d'amélioration concernée ary mba hananana fitaovana anatanterahana izany ho an'ny faritra voakasika mizara efatra ny anatin'ny PADEV, fampanarahana ny voalazan'ny lalàna, fanamafisana ny fampiasana ny fitaovana rehetra anatanterahana ny drafim-panajariana voarakitra, ny fampiarana ny drafitra ifotony ho an'ny fananantany, entina anatsarana ny sehatry ny fananantany amin'ny ankapobeny sy ny fitsinjarana ny zony ny fananantany, ary ny farany dia ny fampiarana ny fanadiadiana sy ny valin'izany. Etsy ankilany amafisiko eto fa ny AFD dia vonina hatrany hanoana ny fanatanterahana ny tetikasa mahakasika ny fitanterana amin'ny rocade iny izay ho tanterahina tsy ho ela. Araka izany ny commune renivohitra Antananarivo, commune Ambohimangakely ary commune Ankadikely lafy no misitraka mivantana ny tetikasa, olana maro no voasoroka amin'ny alalan'ny fampiarana azy. Ny AFD na ny Agence Française de Développement no mamatsy volan'ny PADARN, zava-dehibe ny fampiarana azy io ahafahana mame sy mandrindra ny fampandrosoana ny tanàna. Fotodrafitrasa efa hita fa mipetraka zao. Nefa na izany raha ny faboboboana ny faritra io tsy maintsy arahana fiaramientana izay tarihan'ny ministera mba ahafahantsika mandamina ny asa ho atao amin'io. Be dia be ny fanantenana io, mieritreritra tsika hoe voavoaka ny tanàna tsika, mieritreritra tsena, mieritreritra gare routière, mieritreritra toerana azo hitsangatsanganana. Reny lalàna tsy natao hidiran'ny olona eto Antananarivo, na misy an'izay ary fa mba ampiroboroboana ireo tanàna manodidina Antananarivo. Tontosa androany ankilany ny fanaovatsy ny fifanarana mikasika ny fampiarana ny PADARN, ny arahany MATP, AFD ary ireo commune telo voakasika.
tontolon'ny fananantany kosa indray dia nankatoavan'ny HCC androany ary voalaza fa mifanaraka amin'ny lalam-pandroenana lalàna vaovao mahakasika ny boky rovitra sy ny fandrefesan-tany anatsarana ny lafin'ny fananantany eto Madagasikara no isan'ny tanjona amin'izany miantarandriana io. Taoriany fandaniny anteny meraroa tontany lalàna vaovao laharana fa 124 mikasika ny boky rovitra sy ny fandrefesan-tany. Androany nankatoavy ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ary nambara fa mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ity lalàna ity. Efa mpiarina manoloana io ny lalàna taorian'izao fankatoavan'izao. Raha iverenana, ezaka nataon'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy, ny fanarahana ny teknôlôjia sy ny fampiasana solosaina itazoman'ireo ireo antotan-kevitra amin'ny boky sy anarahany sampandrarahan'ny fananantany ny arifenitry ny fanatontoloana. Mifameno amin'ny famaliana ny filan'ny mpanjifa ny fampiarana ity lalàna ity araka izany. Ny boky rovitra izay isan'ny miteraka olana maro hatramin'izay na eo amin'ny mpilararà na eo amin'ny sampandrarà miandraikitra izany. Hitondra vahaolana lehibe amin'ny fikarakarana antotan-taratasy sy momba ny tany izao lalàna izao raha ny fanazavana ary dingana lehibe amin'ny fanatsarana ny sehatry ny fananantany eto Madagasikara. Isan'ny tombony ankoatr'izay ny fanafainganana ny tolotra omena, fampianana ny kolokolo eo amin'ny tontolon'ny fananantany sy ny maro hafa. Raha tsy ahivina ho an'ny sampandrarahana Antananarivo Atsimondrano manokana ohatra anjerena, mandina ny 30 isanjato ny boky rovitra ao amin'izy ireo. Miditra amin'ny tapahan'ny faharoa mitetika Suez-Ofesha izay hivatsian'ny banky iraisam-pirenena vola ary eo ambany fiahin'ny ministeran'ny Jono. Entina manatratra ny tanjona napetraka amin'ny plan émergence Madagasikara anisin'ny fanovana sy fanatsarana maromaro atao. Michel Aranarjo. 225 isanjato izay ny tahapanatanterahana ny tetikasa Suez-Ofesha 2 raha nanomboka ny voalohan'ny volana Oktobra 2024 ary farana amin'ny 30 Septambra 2024 izao. Ta izay ambany raha ampitahina amin'ny fotoam-piasana raha ny fanazavana. Miditra amin'ny tapany faharoa amin'izao fotoan'izao ny tetikasa Suez-Ofesha 2 entina manatratra ny tanjona tsy ampifanaraka izany amin'ny PEM na ny plan d'émergence de Madagascar. Miisa telo ireo teboka lehibe izay napetraky ny mpandrindra nasionaly vaovao an'ity tetikasa ity. Isan'izany ny fanavozana ny famaritana ireo laharam-pahamehana miainga amin'ny PEM. Mikasika ny fandaminana raha ny hoe rafitra satria moa izay no fetra farany fandaminana ny rafitra zany dia tsy dia tena ampy loatra anenjehana ny asa rehetra mametraka olona isaky ny faritra zany izay manana ny traikefa sy manana ny fahaiza-manao zany na io amin'ny fandaminana ny lalàna sy ny politika publika amin'ny jony rehetra na amin'ny fananganana an'ireo le infrastructure marobe izay prévu ireo. Ny farany tao anatin'le revue tao anatin'le point amin'ny ankapobeny izay dia ny fitantanana ny maha-olona sy ny mpiasa. Miisa 20 ireo tanàna ny mpanjono apetraka anatin'ny tetikasa Suez-Ofesha 2, 703 alina kosa ireo fitaovana entina miaro ireo mpanjono hatramin'ny taona 2024. Eo ihany koa ny fanomezan-danja sy ny lalam-barotra an'ireo vokatra an-dranomasina. Isan'ireo tetikasa goavana hiditra an-tsehatra amin'ny fanatanterahana ny tetikasa Suez-Ofesha 2 ny tetikasa izay ho tanterahana ny amin'ny faritra Androy sy ny Atsimo Atsinanana entina miady amin'ny Kere. Tian'ireo le asa tokony atao amin'ny faritra any Atsimo. Dia reny koa zany misy fanafainganana reny zavatra reny hoe satria moa zany tsika tsy mbola anitatra ny toerana hiatrakan'le projet zany hoe tsy hanao extension na zone fa ny zone izay efa misy drafitra fanarenana na le hoe plan d'aménagement zany reo no tsy maintsy hanana zavatra aingana ka reo nefany reo no atao hoe fepetra voalohany fa ny projet zany mitondra n'izay le zavatra atao zay. Le plan de travail zao enim-bolana no natao fepetra aloha dia tsy maintsy ny zavatra ho vitantsika aingana aloha no faritatsika ao fa lara-pahamehana zany no narafitra ao anatin'le drafitra. Tokantrano miisa 2 no hisitraka ny transfert financier conditionnel amin'ny alalan'ny tetikasa Suez-Ofesha 2. Raha ny antontanisa ho an'ny taona 2024, mpanjono miisa 703 no hisitraka tosika ara-pitaovana entina misoroka ny lozan-dranomasina. Raha toka mpanjono miisa 2 alina ho an'ny taona 2024. Notontosaina tany Mahajanga-Androany ny fankatoavana ny drafitra nasionaly momba ny asa sy ny teti-bola ny tetikasa Suez-Ofesha 2. Atrikasa izay natrehan'ny ministra ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono.
tahaka mazatra anaraka adokavarotra isika ao anatin'ny tapany faharoan'ny vaovao dia hiditra mivatana ato anatin'ny vaovao ny namana mpanao gazety Yves Richard iresadresaka mahakasika ireo tsy manan-kelofana amin'izao ora itenenantsika izao rehefa avy eo ary. Facebook, yeah! Facebook plus! Hello, Facebook plus! Alla volo mandritondro herinandro en 2 giga. Yeah! Ankafizo ane! Tindrio ny dièse 322 étoile 68 dièse. Vidiny 2 ariary fotsiny. Avec Gino, laissez-vous transporter au cœur de la nature. Godrej vous présente ses gammes de coffres-forts pour une sécurité maximale de vos biens. Fabriqués à partir d'acier épais très robuste et anti-corrosion. Fermeture sûre et ingénieuse. Étagères réglables en hauteur. Différentes dimensions disponibles. Testés par des laboratoires internationaux. Résistants au feu et au cambriolage. Leader en Inde en système de sécurité. Et présent dans plus de 45 pays. Garantie 1 an. Batimax. La qualité au meilleur prix. Maman Lisa! C'est l'heure. Maman Lisa. Merci Maman Lisa. Presto. Misota na watan Maman Lisa fantenga tsara. Presto. Tangatin tongo maro china mitakaza. Presto. Naeza weza na waliano misakafu. Presto. Maneran Madagascar matukiazi. Presto. Tambula sasa. Presto. Na naola supu. Presto. Na samu tanura. Presto. Ula makafi. Presto. Chifit sananga nulu na sasa na ulbe. Presto. Ato vifilu masala usara loko misi. Presto. Tieko, tieno, uatika. Presto. Batumalaza tenga tsara tia lako. Presto. Vita Malagas. Presto. Maman kukua. Fitinjato ariary. Araka ny efa nambarako teo moa dia hiditra mivatana ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny namana mpanao gazety Yves Richard ka rehefa vonona ny sary dia ndao ary ho alatsika izany. Ety anivony akany fialofana isotra ex-Madecap no misy anay amin'izao fotoana izao a tafiditra anatin'ireo toerana andraisan'ireo tsy manan-kialofana eto Antananarivo renivohitra ny toerana manodidina 500 ny tsy manan-kialofana mitoby eto isan'andro miovaova moa itareo marika io satria misy ireo izay tsy miverina intsony ao aoriana ny fivanianana ety velona tsara ny fiarahamonina noho ny hoe tsy azo itoerana amin'ny atoandro ty toerana ity ka velona ny fiarahamonina manoloan'izay araka izao hita amin'ny sary izao dia misy ny mbola matsaka misy ihany koa ny manasa lamba ao ihany koa ireo izay misehatra amin'ny famarotana ny sakafo izay hoanin'ireo olona mitoetra ety isaky ny alina isan'izany ty ramatoa ray izay nanaiky ny fampiresaka taminay ity inavy moa izany no isany hoe amidinao eto isan'andro. Isany amidika eto tompoko dia anana dia ravitoto dia crépine dia boudin dia tamadinika. Raha mahakasika an'izay hoe karazana sakafo loaka moa zany inona avy afaka jerentsika ve dia atoronao aminay hoe inona avy zay? Reto avitoto le tanamity ty crépine dia sakay dia voanjo dia kakaoety dia rakena dia ravitoto dia tamadinika isan-karazany. Raha mahakasika an'ireto loaka reto manokana manomboka amin'ny otrinona zany no mahazo an'ity eto manahoana betsaka ihany ve no manjifa azy isan-kalina toy izao? Raha amin'ny sakariva le mipety tompoko dia be kely ihany dia ariary zato fotsiny ny sarany. Ankoatran'ireo hoe
Ankoatran'ireo olona zay manjifa an'ireo hani-masaka, misy ihany koa amin'ireo olona tsy manan-kelofana no mahandro ao aoriana ny fitadiavany amin'ny atoandro satria araka ny efa natsidiko teo am-piandohana dia tsy azo hitoerana ny toerana rehefa amin'ny atoandro. Isan'ireo olona nanaiky ny fampiresaka taminay toizantsika tsy teo le olona naika hiresaka anay mahakasika an'izay fa andao jerentsika ny ao anatiny any mahakasika ny fatoriana moa zany zay isany hoe nanaovana fandrindrana manokana ihany koa amin'ny toerana salanjao satria efa natsidiko teny am-piandohana dia manodidina 500 ny olona matory amin'ity hevitra zay hoentina aminareo ity mino fa isy ny tompona andraikitra naiky hiresaka aminay ato anatiny ato amin'izao. Isany nanaiky ny resaka ary nanaiky ny tafa taminay ihany koa tamin'ity alitiny taleparitry ny mponina eto Analamanga zay tonga nanome nanaiky ny fampizara tamin'ity ality hoe mba hiresaka mahakasika ny fandrindrana an'izay toeram-patorian'ireto olo reto amin'ny alina. Manahoana moa zany ny fandaminana amin'izay hoe olona maro no matory eto, manahoana ny fandaminana petraka ao anatin'izay? Ya, ny fandaminana moa zany amin'ity ampovoany ity zany ireo olona tsy manambady reto ampovoany reto zany. Ato indray zany ato amin'ile ambony ato ireo olona izay zokiolona dia ny manambady moa zany amin'ny sisiny iny. Zany hoe natao ampovoany mihitsy zany aloha le tsy manambady mba ahitana an'le hoe le ina moa zany ahitana ny zareo tsara hoe tsisy manadalana, tsisy mananina fa mba ho teny hoe azo antoka zany le fatoriana. Arak'izay mizara telo mazava zany ny fandrindrana ny toeram-patoriana ety misy no andreo zokiolona amin'ity afovoany ity ny mahakasika an'ireo olona zay hoe tsy manambady moa zany araky ny natsidiky ny talepatra ny mponina teo dia hoe isorohana ny mety ho karazana violence oui erisetra samihafa toy ny hoe mety misy ny mikasan'olana ho an'ireo tovolahy sy ny maro hafa. Isany hitantsika ty raim-pianakaviana ray ity ho anao manokana tsy sahirana ve anao, tsy matsiaro sahirana rehefa matory eto ampovoany ity tamin'be sy ny maro eto? Tsy sahirana aloha tompoko, milamina tsara le fiainako satria za samy rery dia milamina tsara aloha le fiainako amin'izao. Manahoana tsy matsiaro mangatsiaka aiza ny lamba samihafa zany zao rakofana amin'ity alina ao anatin'izao? Misy ihany aloha le mba hoe lamba rakofana tsy maintsy misy aloha fa zany hoe atahoana moko mandririna ny andro tsy maintsy hoe mahatsara mangatsiaka ihany fa miantso ny tompona andraikitra mba meo fitafiana mafana zay ny mba etaetanay zay. Arak'izay dia toy izay ny fandaminana amin'ny fomba fatorian'ny mponina eto anivony akany fialofana ex-Madicap ety Isotry. Isan'ireo toerana mandray andreo tsy manan-kelofana raha ny eto Antananarivo renivohitra mijanona ho toeram-patoriana ihany araky ny efa natsidiko tany am-pandohana ny toerana zany hoe tsy azo hitoerana amin'ny atoandro. Dia izay aloha zany ny vahaolana nentin'ny fitondram-panjakana mandrapa misy ny efa fikasana metraka ny amindran'ireo olona tsy manan-kelofana ety eny Andrano Feno Sud izay eny Akazobe moa zany isan'ny hoe paikady hoentin'ny fitondram-panjakana hitadiavana vahaolana maharitra mahakasika izay. Dia izay ihany koa no entina mamarina ny fampitihana mivatana ny mahakasika an'izay olona tsy manan-kelofana ny fiainam-piainana izy ireo zay apita amin'ny An'Lalaina Davida toy ny fampahalalam-bavao. Araky ny entsika teo iny dia reny vaovao tsara ho fantana mahakasika ireo tsy manan-kelofana eny Sotry eny dia isaorantsika namana mpanao gazety Yves Richard nitondra izay vaovao izay faniano izantsika ny vaovao kosa indray amin'ity alina ity tsy mbola mivaha ny olana ny famatsiana rano amin'ireo commune maromaro eo amin'ny distrikany Atsimondrano amin'ny zao fotoana izao ny andidin'izay zay entin'ny Yves Richard. Tafiditra ao anatin'ny faritra misedra olana amin'ny lafin'ny famatsian-drano ireo komuna 17 ao anatin'ny distrikany Atsimondrano indrindra ny ilany Andrefana. Raha ny komuna fiombonana nandritra ny 9 taona noho ny ainan'ny mponina ety ny fijaliana momba ny famatsian-drano. Any Andohasa tsy matahotra fa miray maraina amin'ny alina raha te hisotro rano dia ohatr'izay foana nandritra ny teo amin'ny 9 taona mahery teo fa tena madio zany le ivoahana amin'ny alina
fa rehefa tsy tafavoaka amin'ny alina ianao dia any amin'ny vovo dia indraindray rehefa ritra ny rano dia maloto ilay rano. Nijaly tamin'ny rano tena nijaly fo amin'ny 2 maraina amin'ny 2 maraina maka rano any andoha rano mamonjy ny rano maraina rehefa tsy misy an'izay dia mijaly mividy 500 manakarama vao mahatonga rano ary tsy vitan'ny rano madio fa rano maloto no sotronao. Mitondra faisana amin'ny famatsin-drano ihany koa ny komuna Akadimanga. Akoatra ny rano fisotro madio, Antaona ny maro no tsy nanana toerana mpanasan-damba vao avatsy rano ara-dalàna ny mponina. Lava-drano no nampiasaina saingy amin'ny sedra olana ihany koa izany ankehitriny. Ny rano aloha eto izao maivana dia mifandrindra izany izay rehefa manasa lamba eto e. Anakombana aloha ny sasany dia kosoka ny sasany. Le lava-drano ritra moa sady kely dia kely le rano dia manataraiky le asa ataonay izany le izy. Raha tokony ho afaka amin'ny 20 zao izay dia lasa amin'ny 2 sasany amin'ny 2 vao afaka. Ianao efa milena eo lambanao nefa ny avy eo lasa tsisy indray le rano anasanao an'ilay lamba dia lasa mijanona le izy. Lasa sarotra ambany be eo mahazo an'ilay rano dia me maloto le izy. Dia tsy mety anasana lamba tsena izay. Tafiditra ao anatin'ny famahana tsikelikely ny olana famatsin-drano. Tobi-pamatsiana tombanana amokatra rano hatramin'ny 100 metatra toratelo isan'ora no napetraka. Akoatra ny komuna voalaza eo ambony, isitraka ny fotodrafitrasany eny Ambohidrapeto sy ny manodidina. Amafisina ny asa, azahoany isa-tokantrano rano fisotro madio ny fanazavana. Raha nametraka an'izao fotodrafitrasa izao izay iarahana miaraka ministeran'ny rano fanadiovana sy fidiovana dia misy ny fanavaozana natao koa eo amin'ny resaka fantsona ka amin'izao raha misy ny mbola ataoko hoe fokontany tsy mahazo dia amboarintsika amiandalana izay fanatanterahana izay. Hitantsika teo tamin'ny rehefa nisotro an'ilay rano ary rano madio matoa no sotronay. Ny ety amin'ity faritra ety Ampirika dia atao hoe misy an'izay atao hoe fer ny rano dia ny teknôlôjia izay hafa kely ny eto amin'ity toerana ity hoe manadio an'ilay rano mba ho azo sotroina. Akoatra ny teny Ampirika, nanaovan'ny ministera tompon'andraikitra fitsidiana ihany koa androany ny toeram-pamatsin-drano teny Ambatomaro. Trangany fiarahamonina kosa indray dia maro ireo tanora miankin-doha amin'ny tsindrona zava-mahadomelina any amin'ny faritra Antsinanana amin'izao fotoana izao ka manomboka amin'ny 4 alina ariary ny vidianan'izy ireo ny 1 grama amin'izay zava-mahadomelina izay Henri Flore. Singa azo avy amin'ny zava-maniry nampidirina teto Madagasikara no ankabeazan'ireo zava-mahadomelina misy eto amintsika izay misy karazany maro. Ao ny foana, ao ny arapaka, ao ny sotrona, ao ihany koa ny tsindrona. Ity farany izay voajokajo ho isan'ireo mahery vaika indrindra raha eto Madagasikara no sady lafo vidy kokoa raha oharina amin'ny hafa no mbola ahafana misafidy ihany koa toy ny héroïne blanc, chocolat, whisky sy ny sisa araky ny tsirona fahafinaretana tianao azo. Mihamaro ary mety tanora kokoa ankehitriny ny mpanjifa azy io raha ny zava-misy. Raha ny fanadihadiana natao, avy amin'ny kinamanamana no antony mahatafiditra ny ankabeazan'ireo tanora amin'ny fanaovana tsindrona zava-mahadomelina. Tsy misy antony manokana loatra fa noho ny andrakandrana te hamantatra ny tsirony sy fahafinaretana azo avy aminy. Natongana ny tsindrona izy zany avy tamina namagna zany le raha dia ny testa hoe karakory le dozazan'le raha dia ny testa igny dia zany mety tamin-tegna le raha dia tafiditra jusqu'à amin'izao ke zany tafiditra taminanjy. Le vidiny lo lafo fagnampignampy zany amina namagna samby namagna hoe plus dia mahatonga raika dia igny tambaragna akeo. Misy moa an-tegna mahita dia mahita vola dia igny an-tegna magnano an-tegna raika. Karaha za zao efa tafiditra efa elaela kely ihany. Isaka mandraigna tsy maintsy magnano raha tsy zany marary mihitsy ny vatagna. Magnano raika 25 000 raika dia arivariva magnano alealaony atory fa tsy mahita tory koa raha tsy magnano. Revo mitaky lo izy tonga dia grave be. Tsy tafitsangana anao raha ohatra ka hoe efa le trop be regny le fitaginy. Revo mbola raha taonkely zany tsy nazahoanao ananjy le vao manky dia mbola kibo marary. Mangatsiaka mirena hoditra, voan'ny sero azy, mangagna loha, sarotro ialagna aloha raha tsy midésintox.
manodidina ny 4,000 ariary eo hoe ny vidin'iray grama raha ny fitantaran'ireo mpanjifa izay ahavitana intelo na in-efatra mitsindrona eo arakaraka ny fatratakin'ny vantana. Revo fa mitsindrona igny zany de mandray makafy zany makafy ianao de somary mikipikipy karaha ty atory regny ianao karaha ty ho azontory ianao nefa tsy azontory fa le dozin'le raha mihitsy zany mampate atory ianao. Izy aloha misy voka-dratriny ihany satria am'le manque le teneniko takeo misy fotoagna an-tegna zany tsisy vola de manque marary vatagna nefa an-tegna efa tafiditra vatan-tegna nefa mila ny raha ifognana isan'andro zany tsy maintsy magnano raha tsy zany an-tegna marary an-tegna efa tafiditra be mihitsy am'le raha le tsy mahita igny zany de mila vonjy amina namana mangataka amina namana misy ianao hoe mangataka 1,05 mahazo kely ianao de amin'iny fa hatram'izao aloha mbola tsara hoe tsy nahita mihitsy mahita foana revo mitady zany presque efa haiko aby zany le namagna le miaraka agnatin'ny membre-ny efa misy raha hoe seconde zao efa azony tsara mihitsy namagna tafiditra anatiny satria misy moment zay karahany tafiaraka zany ianao tsy revo izy oa le namagna le fagnampignampy de am'ireny amin'izay misy bany tsy fantanao vagny fagnampignampy plisiplisy aminao de tafiaraka ake zany tena fantaranao namagna. Raha ny fantatra efa ampy ahatonga ny olona iray ho lasa miankin-doha tanteraka amin'ny zava-mahadomelona ny fanaovana izany indray mandeha. Vidina lafo ny sara-pitsaboana ho an'ireo izay marary vokatra izany. Ankilany efa manomboka maro ireo tanora ao amin'ny faritra Atsinanana, indrindra fa ny ao an-tampon-tanàna renivohitry ny faritra Atsinanana no variana manao ity tsindrona zava-mahadomelona ity. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia nanomboka io maraina io roso tamin'ny fanentana ireo mpitatitra fiara iombonana ny mpitandro ny filaminana sy ny polisy munisipaly mahakasika ny toerana fiantsonana vaovao manomboka Rampitso Sabrina Raharson. Ny roso tamin'ny fampahafantarana ireo toeram-piantsonana vaovao ny polisy munisipaly miaraka amin'ny mpitandro ny filaminana androany. Voakasika manokana tamin'ny fiovan'ny faran'ny toeram-piantonana na ny terminus ireo fiara iombonana eo Antanimena, isan'izany ny 139, 166 izay mampitohy Ambohitso Antanimena, Ankatso Antanimena. Ankilany nanambara ireo mpitatitra sy receveur fa anisany miteraka olana ho azy ireo ny fandaminana vaovao. Eo no mety ho fihenan'ny mpandeha ny falaviran'ny lalana ka mampitombo ny solika ataon'izy ireo. Eo ihany koa ny amolana indray ireo mpandeha izay efa zatra teo amin'ny toerana io. Misy amin'ireo mpitatitra moa hatreto no mbola tsy mahafantatra ny toerana ifindrany. Mety mitombo ny carburant lany satria mety loatra ny lalana lalana bananay. Raha taloha izy ohatry kady fotsy zay mamiala avakakady zay le ony kady fotsy roa point de vitaneta tamena de verina zay lalana zany zao lasa ohatra hoe mankana korzany zay mampiatia tamena amin'ny roa point de verina mankany talomanga zay zay makaty amin'ny arena taloha zay andro zao no fahafantarako azy zay zany tsy fantatro zay zany aloha ny teny teny amin'ny araka le embouteillage raha ohatra hoe bebe embouteillage zany zao dia mety tsisy problème satria bidibe koa ny amina taxe be misy hoe azo financière misy tsarety amin'ny karatsy zany lalanay mbola tsy miteny mihitsy ny président zay fa mbola miandry décision any commune Raharivy zay satria mba hoanay aloha hoanay mpitatitra aloha tsy mety aminay le satria anay zao lahaka misy kalazo be eo any izy raha hoe raha miala raha vodina miala izy tsy mety aminay satria lasa tsy tafanjanona mihitsy zay amin'ny ale izao le olona aloha mbola tsy voafolaka aloha hatreto voafolaka mihitsy satria efa zatra an'le eny foana mijanona azy ireo dia
dia zatra milahatra eto amin'ny lafiny iray lasa mitatra hoe any amin'ny lasa miodina be zany zay ray 45 000 toray aviaiza botsoa tamena verina botsoa dia raha mianka raha hita raha zay napetraky ny fanjakana io aloha hoe miodina any mety manatombo hoe eo amin'ny 25 000 ambolin'izay indray zany zay mbola tsy misy hatreto ny fampahafantarana ireo mpandeha mahakasika ny toerana vaovao andraisan'izy ireo ny bus. Anisan'ny paikady napetraka ireo pointeur mba hampahafantarana ireo mpandeha ny fiovana ny tondrana ireo milahatra eo amin'ny toerana mahazatra mankany amin'ny toeram-piantsonana vaovao manomboka rapitso. Tsy fantatro mihitsy eny fotsiny tamin'ny tele hoe iova le izy mivaniny ao amin'ny fivolana ao amin'ny commune mantsy fa tena mbola tsy arako mihitsy aiza boatra zany fantatro fotsiny hoe nidioviny ity dia misy antony zany manahirana be mihitsy zany hoe tsy fantatra aloha nandeha lavitra indray nandeha naivana kaikaiky fa tena ohatrany mbola ana vao be dia mety anahirana be mihitsy le izy mety ho sarotsarotra ihany miainana le izy fitondra ny dépense fahasahiranana koa etsy andaniny sao dia tokony hoe toeran-kafa atao avoasina fa tsisy sao dia mba misy fanamboarana mitovy efa mety eo aloha ihany fa tena manahirana be Fatso atany parapluie zany zao dia mihodina ary amin'ny mandalo compety dia mandalo ny total dia tsipiketo amin'ny rehetra pisety dia eo amin'ny anina ny arivo avao eo amin'ny maritra zay eo akaiky ny arikady fa nan'ilay fandaminana mihitsy zao zay ahoana ny andaminana mbola tsy be da be ny olona zany zao mbola tsy mahafantatra hoe itindreny ny arianay fanary metidiny satria raha zatra mandeha eto izy dia aleo ny mandeha misy hafa ohatra amin'le azoazantoka kokoa zany izay le andeha ry amin'le teritery satria amin'le fanentaka zany zao no tena miampiarianay andeha izy. Ny tafa tamin'ny sefoko tany ihany koa ireo mpitandro filaminana ny anesorana ireo fiara mipetraka manoloana ny toerana ifindrana rapitso. Tampoka nefa ny filazana ka anisan'ny mety hiteraka olana ny fanalana azy ireo raha ny nambaran'ny tompona andraikitra. Amiko manokana zao dia ny avisean'ireo tompona tomobila na tompona fiara izay mipetraka ao amin'ny akotehan'le orinasa Imany Travel atao aminay eto Antanimena. Ny antony mantsy marina fa hoe ny orinasa mametraka fiara eo ivelan'ny toerana esana fa kosa le tomobila mipetraka izay eo ivelan'ny orinasa ireo tsy an'ny orinasa Imany Travel rehefa ana olona tsotra izay misy tsy fantako akory ireo izy tompon'ireo fiara ireo nefa ny commune moa izany dia ny fiara-miasa hoe mba tedavy dia mba aviseo izy ka ny mety ahitako ireo olon'ireo raha mbola tsy fantatra hoe aiza misy koa ireo fiara efa simba izay tena efa mipetraka mataona maro teo amin'ny toerana io izay mbola tsy fantatra hoe iza ny tompony fa vao tedavy ny tokotany izany no momban'izay zavatra izay. Foana ny toeram-piantsoana ho an'ny zotra rehetra eo amin'ny arena Antanimena. Ho an'ireo zotra mihazo anakoron-drano, foana ny toeram-piantsoana eo amin'ny pharmacie Ralsan eo Antanimena fa mifindra eo amin'ny Jesosy Mamonjy. Ireo zotra mihazo an'Ambohimanarina sisa no mampiasa ny toeram-piantsoana eo amin'ny pharmacie. Aorian'ny toeram-piantsoana eo amin'ny Verovero, tsy misy intsony ny fiantsoana raha tsy any amin'ny boulevard Tsaramasay ho an'ireo zotra rehetra avy any Ankadifotsy hihazo any 67 hektara. Tontolon'ny fitaterana izay hatrany dia nitanterahana androany teny amin'ny Omavety ny fitsiriana ara-teknika ireo bus classe izay efa hiasa hanomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao. Ireo coopérative efa misy mampiasa izay bus classe izay ka nizotra 192 ny 015 ary ny 194 ny santatra azy. Ka eto Andriatsinavo. Efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka mahakasika ireo bus classe amin'izao fotoana ny commune Antananarivo renivohitra. Bus classe izay isehatra sy anomboka hiasa eo anivon'ny commune ny alatsinainy ho avy izao. Mahakasika ireo bus ireo, efa misy ny rafitra mipetraka sy paikady amin'izay mety ligne na fiantsonana ho azy ireo. Raha ny vonina aloha zany hatramin'ny androantsika miteny zany satria natomboka androany ny fitsiriana ara-teknika amin'ireo bus ireo dia anankifito izy ireo zany no vonina hiasa amin'ny alatsinainy. Miampy mendalana eo moa izy arakaraka ny fahavononan'ireo mpitatitra
izay efa tatitra efa miasa eo anivony commune urbaine Antananarivo zany miasa amin'ireo coopérative efa misy fa tsy tatitra vaovao akory. Ny linina teo ihany fa ny area no mahasamy hafa azy. Tsy natao fitondrana entana fa fitateram-bahoaka ny bus classe izay efa voasoratra ao anatin'ny cahier de charge. Sarandalana 530 ariary no mampiavaka azy ary tsy misy tapa-dalana. Manomboka amin'ny 5 ora maraina hatramin'ny 7 ora alina no hita hiasa eny an-toerana na sabotsy na alahady izy ireo. Mampiavaka azy ihany koa ny fanamiana ho an'ireo mpamily sy ny mpamily mpanampy ary vitsy ny toerana ao aminy. Malalaka, miampy ny connexion maimaimpona. Voatokana ho an'ny olona rehetra ny bus classe fa tsy manavaka raha ny fanazavana hatrany. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia efa ho ray volana izay tsy misy ireo mpanangom-bokatra tonga any Ambatondrazaka na dia efa ao anatin'ny famokarana tanteraka zany vary any amin'ny toerana jerim-potsiny araka izany ireo vary akotsy any amin'iny faritry ny Sabrina Raharson. Tsy misy firy ireo mpanangom-bokatra tonga any amin'ny faritra laotra amin'izao fotoana izao. Miena ny olona tonga mandanja vary ny mpividy vary. Raha ny zava-misy anefa rehefa vanim-potoana fiakaram-bokatra sy fanangonam-bary amin'ny fotoana tahaka izao, mirona avokoa ny mpandraharaha saika manerana ny nosy, mividy vary hoentina miatrika ny tsenam-barotra mandritra ny taona. Araka izany, ao anatin'ny fiakaran'ny tanteraka ny vidim-bary satria tsy vitsy ireo mpifaninana eo amin'ny lafin'ny varotra no miazakazaka makany toerana ary mahavatra mampiakabidy mihitsy ireo mpandraharaha na manao ilay antsoina hoe tiro vol. Tsy izany anefa ny zavaniseho nanomboka ny volana Jolay. Tsisy vitsy zao varina eo. Amarotana zao dia sy arivo ary tapatabasa. Tsy hoe mandoko isam-panjakana angamba zay dia gasy voapita nefa batiny mba hiakatra ny vidim-bary. Hietsaka amin'izao mandoko zao. Ohatrina ny fiandohan'ilay izy tamin'ity tao-pamboleny ity ilay vidiny akotra? Zato sery, roa sery, miakatsakana dia midina ndray. Tena midina tsisy vitsy le zavatra rehetra le vary midina zany nefa le masokarena lafo be. Na niaka-bokatra aza ny tany alaotra, tsy niena firy ny vidim-bary fa ambony hatrany raha oharina amin'ny isa-taona. Ambony raha teo ny masokarena ny tantsaha tamin'ity taona ity, antony mahatonga ny vidim-bary tsy latsaky ny 500 ny kapoaka. Tanomboka vina zay ny hoe lasa 500. Vita 26 izy inona ny koany henan'izany. Fa taloha izy ohatrino ba? 700. Ina hono ny aton'izany? Ny antony indray dia tsy hainy. Tsy voahaja ny lojika ny tolotra sy ny tinady raha ny tsenan'ny vary tany aloatra no jerena tamin'ity taona 2024 ity. Aina ny mety akara ny vidim-bary aorian'izao tsy fandalovan'ny mpividy vary izao satria na ny faritra aza na minavina tamin'ny famaritana restorina ho 730 ariary ny vidiny akotra iray kilao raha ny elanelany eo amin'ny vidiny ambany indrindra sy ny ambony indrindra no raisina. Tontolon'ny teny anglisy kosa indray dia manamboninahitra sy manamboninahitra lefitra miisa 4 no nahazo mampakasitrahana androany no nahavitany ireo fiofanana teny anglisy teo anivon'ny labo de langue eo amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Ilarana efso. Ilaina amin'ny fifandraisana amin'ireo vahiny sy ny firenena hafa ny teny anglisy ka noho izany indrindra no nanofanana ireo manamboninahitra sy manamboninahitra lefitra eo anivon'ny tafika malagasy. Ankoatran'ny teny anglisy, ampianarina eny amin'ny labo de langue ihany koa ny teny hafa. Diana fa tsy eto anivon'ny ministera ihany misy an'izy ireo fa misy ihany koa ny anivon'ny etat-major ary misy ihany koa ny any amin'ny faritra samihafa. Ho an'ny androany manokana moa zany dia ny andiany voalohany izay fantatra amin'ny anarana hoe santatra no nanombohana anazy ary mpianatra miaramila manamboninahitra sy manamboninahitra lefitra 420 no nahazo ny sertifika androany manamarika fa vitan'izy ireo atsakany sy andavany ny fianarana teny anglisy teto anivon'ny ministera. Ny ianarana moa dia ahafahana manatotosany asa eo anivon'ireo firenena samihafa mba hiaro amin'ny koa amin'ny ambana maro lafo izay mety hianjady eto amin'ny firenena malagasy. Teny amin'ny SMS Sonerana androany no navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny andiany voalohany tamin'ireo manamboninahitra sy manamboninahitra lefitra nahavita ny fiofanana.
tontolon'ny zavakanto kosa indray dia iverina hiakatra antsehatra ny groupe olombelona ariky ka natateraka fampisehoana ny sabotsy izao eny amin'ny Caribe Hotel domaine manerinelina Ambohijanahary. Efa vonina ny mpanakanto ranony nambarany antsiprizer. Zany hoe somary revy be zany le izy satria efa elaela tsy niseho sehatra somary ngezangeza dia nanomana zay raha rivo zay manao famerenana rapitso rafakapitso hatramin'ny lakamisy misy karazan-kira maromaro ataonay ao hira vaovao aloha dia misy le hira efa nalalananay hatramin'izay reny ny mpitendry rehetrarehetra eo daholy olombelo riky au grand complet zany ny tena marina dia nasainay manokana hira danza basy amin'ny ankapobeny adiny ray sasany tsy miato aloha ny andiany voaloha dia rehefa avy eo makainy dia tonga dia dodory be amin'izay ny adiny roa manaraka aorinan'iny. Le toerana mahafinaritra azo hitsangatsanganana, misy koa ny pitsakitsako sy ny zavatra sotroina rehetrarehetra. Tanora zoko mantsy le tany amin'ny tontolon'ny ry Kalangita sy ry Amorim-Paris sy ry Kopakopatanana sy ry eo anilanao eo. Dia le tanora vatombatony teo amin'ny Adolatsainto sy teo amin'ny ry Zaraiko sy teo amin'ny Mena Masoandro. Dia le taranaka manala azy le tanora zandriny tena taty amin'ny Rio Diaina sy ry Atsapandrano sy ry Loharano sy ry Lisy Malahelo sy ry izy ty mbola zaza ilay fitiavako ireny. Dia samy mahazo ny anjarany daholo zany ny rehetrarehetra. Dia miantso antsika rehetra le mpakafy izay fantatro tsara fa tena efa ela be ny nangididy dia tonga ary ty le fotoana eny amin'ny domaine manerinerina ery Ambohibao tanàna mahafinaritra, mozika mahafinaritra, hiaraka idoladola, hiaraka hisaintosainto, hiaraka hifalifaly, hiaraka tretrika, hiaraka sambatra, tongava daholo i olombelona reky manasanao miaraka amin'ny original event alay vao amin'ny Caribe Hotel ny tapakila na disao ao dia tongava eny fa revo be ny antsika ao daholo izay rehetrarehetra amin'io aza misalasala mihitsy. Maresaka IRS sampirenena kosa indray dia mirongatra ny Covid-19 variant Delta any Espagne ankehitriny. Miditra amin'ny 5e vague izy ireo na eo azany fanafainganana ny fanaovam-bakisiny fanadina. Any Catalogne no isan'ny hitana tranga maro indrindra ny variant Delta ny Espagne amin'izao fotoana izao. Miatrika ny 5e vague ny Covid-19 izy ireo ary manomboka tsy maharaka ny eneniviny hopitaly. Na tsy tahaka ny zava-misy ny taona 2024 aza ny any Espagne amin'izao, ahina ny tombony tan'ireo tratran'ny valanaretina atao anatin'ny andro sy herinandro maromaro, saika ny tanora ny ankamaroany voan'izany. Manoloan'io, nandray fepetra ny gouvernemanta ny tsy andraisan'ny hopitaly marary ankoatra ireo izay tena ilana fitsaboana aingana. Miatratra any koa ny couvre-feu amin'ny faritra maro manomboka amin'ny 2 maraina ka hatramin'ny 9 maraina. Ny fanafainganana ny fanaovam-bakisiny no entin'ny firenena hiatrehana izao 5e vague izao. Any an-toerana, saika marisika amin'ny fanaovana izany avokoa ny mponina, ireo mihoatra ny 12 taona hatreto no afaka misitraka izany raha ny lamina. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity andro andeha ankasitrahana nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Malagasy. Presto. Maman Koukoua. Fitinjato Ariari vous a présenté Ni Vavao. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax.
la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.